Sapanana izay mariana ka toerana iray fijanonantsika rehefa mividy voan-dalana isika avy any faritra Tsinananandry. Alao ary amin'ny alanty horonan-tsary ity. Anisan'ny toerana ifaneraseran'ny olona maro ny Sapanana aty amin'ny faritra Tsinanana. Kilometatra miazo lalam-pirenena faharoa izy mandeha eto Antananarivo no misy any Sapanana ka adiny 10 eo dia raha mandeha fiara. Malaza amin'ny toerana isakafoanana ny tanàna Sapanana satria tokoa mantsy dia eto misy ampanandalana na Makantomasina na Vatomandry na Moro. Ankoatr'izay dia eto koa no anisan'ny toerana isafidianana voan-dalana hoentiny raha avy any amin'ny faritra Tsinanana iny. Maro isafidianana izy ireo amin'izany. Ao ny voankazo maro mampalaza amin'ny toerana iny, akondro, voasary sy ny sisa. Ao ihany koa ny taozavatra, indrindra ny harona sy ny sezakely. Tsy adino koa anefa ny fisa. Ka ny afatra farany dia raha sendra mandalo eo ianao dia aza adino ny mitondra voan-dalana hoe. Izay no horonan-tsary avy any amin'ny faritra Tsinanana iny amin'ny Sapanana. Maherina fa sary manana tavolana septambra sy soarivo teo iny. Ao ane faritra misy izay isika dia ny Fort Dauphin izany. Fort Dauphin moa dia troisième ville touristique eto Madagasikara ankoatra misy be Sainte Marie. Azao ary dia ankafizo amin'ny alanty atontatsara ity tena lefa miandro Francis avy any Fort Dauphin. Ao anatin'ny commune roa manambaro sy Sarisalo no misy ny faritsipetrika izay 7 kilometatra mahery any atsim'ny Fort Dauphin. Manodidina azy avy any avaratra ny tanàna Pifinala, ao Atsinanana, Ambovo ary ny any Andrefana, Iloarano. Tany amin'ny taona 50 no tongavan'ny mponina voalohany taty amin'ny faritsipetrika izay mponina nifantoka amin'ny fanaovana taozavatra, fambolena ary mijoro ny nentim-paharazana. Ny farihan'ny Maritaonana dia isan'ireo toerana andehanan'ny vatam-dehilahy anjonona ka mety misy ny sampany fanalakana manodidina amin'ny 10,000 ariary eo amin'izany. Tena mampiavaka ity faritsipetrika ity dia ny fisian'ny zavaboary, ala mikitroka mbola voazanahary, ahitana zavamaniry entina hitsaboana, fanaon'ny omby-asy ho tambavy. Ankehitriny dia manomboka misadraolana ny faritsipetrika satria dia miapotika ny ala ny fanamboarana arina, ny tavy ary ny fanalana hazo anaovana trano. Ankoatr'izany dia ahina koa ny ala antaranaka ireo hazandrano no fampiasany fanjon'ny aradikely ny asa. Marihana fa ny faritsipetrika dia anisan'ireo toerana telo hotrandrahan'ny orinasa QMM. Mahafinaritra be fandraisanareo anjara. Manokana ihany koa izahay manana mantsika ny sambarangy andefa ny sary na message mba ahafahanay mandeha izany eto tambarantsika label lagasy. Izay ary ny horonan-tsary avy any amin'ny faritra misy sy faritra Tsinanana ny Madagasikara iny. Fanampy andray anjara fandarana label lagasy ianao dia alao tsy fantinanty. Fifanarana sary sy horonan-tsary ary animation 3D ao ny fanarana label lagasy arahina ato amin'ny TVM isaky ny alahady talata manomboka amin'ny 2 tolakandro. Atena aty amin'ny TVM Anosy riana fadimy service de programmation ny horonan-tsary ray mitra 30 secondes na ny animation 3D tsy mihoatra ny 30 secondes. Alefa maleka kosa ny sary misy aroapolo label lagasy @yahoo.fr. Raha mila fanazavana fanampy ianao dia ansoraty laharana ireto. Izy loka hozarana amin'izany. Tonga eto fotoana ny animation 3D indray tsika izao. Ny animation 3D moa dia endrika iray anehoantsika fijery ny famoronana sy ny fikarohana. Mahafinaritra be ny animation 3D mba hoana ankafiziny.
le centre D manatena rehetra andrahazara raha ny fandaharantsika label gasy izay izy natolotra antsika androany amanaraka fotoana antsika mandray tena indray ary